Falomerabantsika tsereray avindray tratra ity lahady fa 13 volana aogositra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa antahiny tokoa ary nomeny ny famindram-pony nandritra n'iny sabata masina iny hita amin'ny herinandro avaotsika ary izao fiandraisanao ny ten'Andriamanitra izao dia rina indrindra ampitombo finoana aminao hatrany mialohan'ny dirantsika ny amofinainany dia vavaka Andriamanitra tsara indrindra dia raina era-po era-tsaina ianao noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Misaotra tompo izay mihazona anay hatrany mba tsy ho lavy, tsy vary lavo indrindra fa hibanjona anao. Ary ihany koa manome fanantenana anay fa na dia misita zavatra sarotra izay ary na dia miala aminay ireo olo-patatra rehetra dia ianao kosa tsy mba manary anay. Misaotra amin'izany fitiavana menao izany izay tsirairay avy na mihaino izao fandaran'izao dia samy amin'ny fiavianay sy ny toerana misy anay. Kanefa tompo mangataka aminao izay aiza naiza misy anay ka mareno izao afatra izao sy izao teninao izao dia kasio ny anaty fonay sy anaty fanahinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe modelin'ny fahatsarana. Modelin'ny fahatsarana nalaina Matthieu 7:17 manao hoe fa hoy Jesosy taminy nahoana aho no antaninao ny amin'izay tsara. Amen. Tsy mbola niena tsy akory ny hamafin'ilay ady lehibe hifanandrinan'ny andrinan'ny mazava sy andrinan'ny mahaizina hatreto. Miasa fantatra ny sinagogan'ny Satana ary amin'ny hafetsena lehibe indrindra no hiasan'ny hery mamitaka ny fahavalo amin'izao taonjato izao. Sain'olombelona rehetra izay tsy milefitra amin'Andriamanitra ary tsy eo ambany fifehezan'ny fanahin'Andriamanitra dia avily mpiasa ny Satana. Miasa tsy tapaka ilay fahavalo haka ny toeran'i Jesosy Kristy ao am-pon'ny olona sy hanao izay hananan'ny olombelona ny toetra ny fatsy ny toetran'Andriamanitra. Fitaka lehibe no hamandrihan'ny sain'ny olona mba azahoany mifehy izany sy mamaha ny fahamarinana ary manafoana ilay tena modelin'ny fahatsarana sy fahamarinana ka ho voataona ho any amin'ny fahaverezana izao tontolo izao mitokana ho kristianina ary noho ny fahasairanany amin'Andriamanitra. Miasa izy mba hampanjaka ny fitiavan-tena ka tonga ny asan'i Kristy tsisy vokany mihitsy. Tonga teto tany anefa Kristy mba hamerina ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny olona sy ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny fanahin'ny olona. Nandritra ny androm-piainana no nizahan'i Kristy fantatra ny hisarika ny sain'izao tontolo izao mba ho amin'Andriamanitra sy ny fitakiany masina, mba ho feny fan'Andriamanitra ny olona, ho voahetsika ny fitiavana ary aneo ny amin'ny fiainana ny toetran'Andriamanitra. Manan-danja eo masin'ny tompo ny zavatra ataontsika tsirairay avy ary ihany koa tsy zakany sy ny fanahy ho very na dia iray aza. Na mihina an'izao tontolo izao ny fonony feno fitiavana ary ao aminao no hitodihan'ny alahelo sy ny fitiavany rehetra tiany mba tsy ho very tokoa ianao izao mahay an'izao fandarana izao fa mba ahafahany manolotra anao ny lovanao izay miandry anao any an-danitra. Mifamatotra eo amin'ny toetran'i Kristy ny fahalehibiazana sy ny fanetretena. Hita teo amin'ny asa rehetra nandritra ny fiainany ny fahalalana onona sy ny fahafoizan-tena. Tsy nisy aloko ny fanavakavahana na fangatsiahana teo amin'ny fombany ka ho nampihena ny hery miasa mangina avy aminy eo amin'ireo mifanerasirany. Nanana toetra ambony lavitra noho ny anjely ilay mpanavitra n'izao tontolo izao kanefa na lehibe azy izy dia mora fosy manetsy tena ka mahasarika an'izao tontolo izao aminy. Dia tokony ho fifaliana mandrakariva ao amintsika ny fananantsika ny Kristy, tsy mba mamela antsika ao anatin'ny fahaverezana fa dia mitaona antsika mandrakariva hiala ao anaty lavaka ary tsy manome tsiny na mitaza-potsiny ihany fa
tahaka ny fitiavan'ny ray ny zanaka tokoa ny itiavany atsika, ka aoka isika andray azy am-po mangoraka sy feno fanetsitena tokoa, ka na hoe Tompo mitoera ato am-poko, mitoneta ato amin'ny fanahiko aoka, ianao ihany koa no hitoetra eo amin'ny tokantrano misy ahy. Amen. Rainay masina tsara ny azan-danitro, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao zay Tompo mba ho eo aminay mandrakariva, ka rehetra ireo rehetra zay atao amin'ny tananay ane, ho amasinonao ka vita zava-dehibe eo aminao zay. Izy rehetra zay alehan'ny tongonay ihany koa de fehezotra andeha any amin'ny tokony tsy alehanay, fa efa anao izahay ary fehezo ambany filamatra ao mandrakariva. Ireo izay lazain'ny vavanay ihany koa ne mba ho teny mitondra fiainana fa tsy fandatsana ho an'ny hafa, satria izahay de efa vavolombelona fitiavanao amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.